Reavako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra miandany amin'ny olony. Andriamanitra no miandany amin'ny olony. Zany no misongadina amin'ny nofinainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Mika toko 3 ny andininy 1 hatramin'ny andininy 4. Andriamanitra miandany amin'ny olony. Eo anatrehan'ny fanaparam-pahefana izay ataon'ny mpitondra, na ny mpitondra fanjakana zany na ireo mpitondra fivavahana tamin'ny andron'ny Mika mpaminany, manodidina ny taonjato 9 talohan'i Jesosy Kristy tany, dia nisy ny fampahoriana mafy loatra ny vahoaka nitady ny fomba hanorenana foto-drafitrasa matanjaka ny mpitondra, ka dia nanery tamin'ny fomba rehetra na mivantana na akolaka ireo nentina mba hahazahoana tombotsoa, mba hahazahoana vola, mba hahazahoana harena. Eny ka nampiatra izany izy, na dia nampiatra ny tsy marina, ny tsy fahamarinana sy tsy rariny azy no natao tamin'ireo vahoaka ireo. Hitantsika eto fa tena fanimbazimbana ny maha-olona mihitsy no natao eo anatrehan'ireo vahoaka marefo, malemy, tsy tanana andrangotra, tsy tongotra hitsipaka, dia nanaovana tsindry azo lena ireto vahoaka ireto. Ny mpaminany Mika dia mitantara fa fanafoanana ny maha-olona mihitsy no natao. Efa famiravorana toy ny famiravorana biby, ary jerena ary tahaka ny manao ny asan'ny mpivarokena mihitsy ireto mpitondra papahory, ka tsy mihevitra izay hahafaty na hampahory ny vahoaka entiny. Eo anatrehan'izany loza manambana ho an'ny vahoaka izany dia indro Andriamanitra lay efa nifidy azy hatramin'ny voalohany no mijoro no miandany amin'ny vahoakany, ka izy Andriamanitra mihitsy no tahaka ny mpisolo vava ny vahoakany, ireo izay tsy manan-kianteherana, ireo izay tsy manana hery, ireo izay marefo eo amin'ny fiarahamonina, dia Andriamanitra mihitsy no misolo tena azy ireo, mananatra ny mpitondra, mitiny ny mpitondra, ary mikapoka ny mpitondra koa azy. Ambara eto aza ohatra eo amin'ny andininy 4 dia ambara fa tsy hiaino azy ireo intsony Andriamanitra raha mitaraina izy, satria foana ny antony ivavahana, foana ny antony anompony an'Andriamanitra raha toka ampahory ny hafa zany. Dia koa ny voalaza hoe hitaraina amin'ny Jehovah izy nefa tsy ho henony, anafina ny tavany amin'izany androany izy araka ny faharatsian'ny nataon'ireo. Reavako malala ao amin'ny tompo, efa ombenombeny no hitenenan'Andriamanitra amintsika fa ny zanany sy ny asany tanany dia aoka ho adidiko ianareo izy. Eo anatrehan'ny fampahoriana maro samihafa, eo anatrehan'ny fanaparam-pahefana samihafa, indraindray toakivy, ketraka, marefo, tsy manan-kery isika vahoaka, dia tsarovy fa Andriamanitra efa niteny
fa tsy amelatsika irery izy, ary nampanantena mandrakariva fa izy no iambina ny fiainatsika, izy no andray an-tanana ka izy no miady ho amin'ny olony. Misy ny tsy hain'olombelona atao, fa hain'izy Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misy ny vahaolana tsy takatry ny saintsika, tapidalakale, tohatra ny mandeha miankavanana faharesena, miankavidy tsy fahombiazana. Tsarovo ry avako, tsarovo fa Andriamanitra miandany amin'ny mpanompo voaosina, miandany amin'ny vahoaka marefo, miandany amin'izay mihevitra ny tena no tsy manan-kianteherana. Andriamanitra no toky sy ery ho atsika. Ko aza matahotra, aza manahy, ny amin'izay ho aminareo sy hosotronareo, na izay hotafianareo, fa Andriamanitra no mahalala ny hevitra heverana anareo. Etsekilan'izay kosa, ho an'ny sokajin'olona mpitondra sy mananandraikitra rehetra eo amin'ny sehatra rehetra, na aiza na inona na inona, tsarovo fa hamalian'Andriamanitra ny mpitondra, ny ataony amin'izay entiny, miatra any amin'Andriamanitra, miatra amin'Andriamanitra ny fandraisana andraikitra rehetra izay ataontsika, izay heverintsika sy ampahoritsika ny hafa, ampahoritsika sy anaparantsika ny fahefana izay ataontsika. Tsy marina ny fiheverana fa vahoaka tsy afa-miteny ireo, mangina ireo, fa Andriamanitra kosa no misolo ny toerany, miady ho azy ary miatrika atsika mananandraikitra rehetra. Koa tanterao ny fanomponao, ataovy ny andraikitra izay anananao, ataovy amin'ny fahamarinana, ataovy amin'ny rariny, alaviry ny kolikoly, esory ny fanaparam-pahefana, arao ny sitrapon'Andriamanitra dia hiadana na ianao, na ny tany, na ny vahoaka. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avana. Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy zokinay, misaotra sy midera mankalaza anao zahay. Ianao lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao lay Andriamanitra tianay hatramin'ny voalohany. Ianao lay tsy mba manary eo anatrehan'ny fampahorian'ny tany sy ny fijaliany zao tontolo zao, eo foana ianao. Ianao lay nisolovona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra tompo lay Andriamanitra miandany aminay, lay mihevitra izay hahatsara sy hahasoanay mandrakariva. Fa mivavaka manokana izay tompo amin'ity androan'io ity, ho an'ireo sokajin'olona samihafa izay mitondra vahoaka, na eo anivon'ny firenena, ny fiarahamonina, na eo anivon'ny toeram-piasana samihafa, na eo anivon'ny fiangonana. Mivavaka izay tompo ho an'ny mpitarika rehetra ananany fanahanao Andriamanitra ho anatiny, anatanterahany ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo mahavonjy sy lohany amin'ny zavatra rehetra, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.